Mitohy hatrany ihany koa ny hetsika ataon'ny Rotary Club hanampiana ny mpiara-belona amin'ny toy ny fanaony ary nisy ny fizarana sakafo ho an'ny mpianatra teny amin'ny EPP Ivandry. Toy ny fanaony dia tonga nijery sy nanatitra sakafo ho an'ireo mpianatra 900 ny EPP Ivandry ny Rotary Club Ivandry androany. Ny hetsika androany zany dia ohatran'ny mahazatra ny fizarana sakafo ho an'ireo mpianatra. Ny Rotary Club Ivandry zany jiran'ilay hoe mpianatra sahirana misy na sahirana ty toerana ty. Dia ny hetsika manaraka manomboka amin'ny volana février dia ariasa amin'ny commune Mitohy satria no an'ny mpanao fametrahana vato voalohany amin'ny EPP vaovao zany. Dia mpianatra zany rehefa vita EPP io izana vita amin'ny titony ty tafaikatra 1000 na amin'izao tsika miteny zao 600 mpianatra eto dia eo mamy 400 zany. Dia manangatana an'ireo mpanampy foana anampy anay satria betsaka amin'ny manampy tsy maharaka mihitsy zay fantanjana zany amin'ny titony ty tsy maintsy ho vita io EPP Ivandry misy étage rein dia misy salle de classe misy eo ambony 10 izy io. Teti-bola ilaina pour 100 millions d'ariary fa vola efa misy eo efa tonga dia efa disponible aloha meny amin'ny début de mois iny 30 millions d'ariary tonga dia disponible. Ny talen'ny EPP Ivandry moa dia tsy mitsahatra ny mitondra ny teny fisaorana sy fankasitrahana ho an'ny Rotary Club Ivandry izay manome tolo-tanana ho azy ireo. Rotary mandray tanana ny sakafo ho an'ny ankizy isam-bolana dia hetsika ataon'ny faharoa izay tena goavana indrindra ny fanetanana hanampiana manao SOS zany izy amin'ny sekolinay rava. Dia efa eo andala mpanorenana le sekoly zany izao zareo satria efa misy vola efa azo anaovana izy. Fantatra ihany koa fa hanome fanomezana manokana ho an'ireo mpianatra telo voalohany isaky ny lakilasy eto amin'ity EPP ity ny Rotary Club Ivandry.